La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavache Kely ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. Safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lavany teo anivon'ny filan-kevim-panjakana mahakasika an'ilay requête izay napetraka teny an-toerana. Manaraka tanteraka ny voalazan'ny lalàna ny Conseil d'État ho ny mpahay lalàna izay nanontaniana. Feno kosa ny fepetra ankehitriny irosona amin'ny fifidianana ho ny teo anivon'ny CENI. Mazava ny voalazan'ny lalàna momba ny andraikitry ny filoham-pirenena misolo toerana ny filoham-panjakana ho ny mpahay lalàna izay nanaovana fanadidina ka tsy tokony ampirorosaina ny vahoaka. Cisco misy araiky amby roapolo no efa namoaka ny valin'ny BEPC hatreto manerana ny Madagasikara. Mbola miandry ny noty taranja ara-panatanjahantena kosa ny fivoahan'ny vokatra ho an'ny Cisco eto amin'ny faritra Analamanga. Totosa tamin'ity androany ity teny amin'ny ankany avokambodratrimo amin'ny atrikasy amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampandrosoana lovanjafy niarahana ny ANAID sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray fito taona sy tapany aoriana niady any Syrie. Mananontana niady goavana farany. Mihamafy ny daroka bomba ao Idlib ary mihoatra ny 3 alina ireo mpitsaponenana. Niadin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vafitonga so indray eto amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny politika avy hatrany no anombotsika ny vaovao dia ny lavany teo anivon'ny filan-kevim-panjakana mahakasika an'ilay requête izay napetraka teny an-toerana. Nanaraka tanteraka ny voalazan'ny lalàna ny Conseil d'État ho ny mpahay lalàna izay nanontaniana. Feno kosa ny fepetra ankehitriny irosona amin'ny fifidianana ho ny teo anivon'ny CENI. Miantarandriana. Efa nandrasany maro nilavin'ny filan-kevim-panjakana ny fitoronana ny requête napetraky ny candidat Randriamanantsoa-Tabera sy Andriamatora Laisehenoky Maxime momba ny fangatahana fanafoanana ny fampiantsoana ny mpifidy an-Datsabato araka ny fanapa-kevitra nivoaka tao aorian'ny fitsarana momba ity raharaha ity androany. Tokony eo tamin'ny iray ora sy sasany teo no nivoaka ny fanapa-kevitra ho an'ny mpahay lalàna nanatrika izany tao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraky ny valim-pitsarana navoaka ny Conseil d'État iny. Izy ny antony voalohany na le resaka délai fotsiny resaka souci exécution resahany eto izany hoe raha ohatra ka naaccepteny zay mantsy dia suspendu le datiny 7 novembre. Iny resaka délai iny nefa voaka journal officiel le izy tamin'ny fahafolon'ny volana jolay tany izay fotsiny dia efa tsy nandrasana an'ilay requête hatramin'ny voalohany kanefa ny fitsarana tsy niditra tamin'izay fa tonga dia tany amin'ilay hoe tsy mahefa ny fitsarana tsara n'ilay raharaha satria dia tsy tafiditra ao anatin'ny azon'ny Conseil d'État ho tsaraina ny resaka élection présidentielle na ireo azo atao hoe acte na décret mivoaka tany aloha momba ary manodidina n'izay élection présidentielle. Tsy manana ihany tamin'izay constitution satria aminay zava-tsara ny voalazana natao velona sy voalazana lana velona
zahay dia mamirina foana fa maminaza tanteraka ny fanjakana Tangalana dia ny fanajana nanam-pandroana sy ny fisarahana ndraikitra eo amin'ny antanatohatra ny fanjakana sy ny fitsarana. Dia mazava fa efa nisy ny avis numéro 6 navoaka ny HCC ary efa misy koa ny lalàna velona ny lalàm-pandroana moa zany milaza fa raha resaka hoe mongatra familahana ny fifidianana dia ny fisarana vaovao lalàm-pandroana no mahita tsara raha resaka fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana momba ny référendum na ihany koa fifidianana solombavam-bahoaka dia izany dia engaviko ny rehetra maro ny lalàm-pandroana ao amin'ny andimy fenimefelanjato milaza izany. Araka izany mifandray amin'ny hevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalàm-pandrenana nandidina avoaka ny filakevim-panjakana. Tsy nanana ny rariny malohan'izany ireto mpitory ireto na niezaka ny nanakorotana ny vizotry ny fanatotosana fifidianana azy. Voatazona ny voalazan'ny lalàm-pandrenana ny amin'ny fanatotosana ny fifidianana ny fafito ny volana novambra izao. Mazava manoloana io fa mandroso hatrany amin'ny fikarakarana fifidianana ny mpisehatra sy ny ratsa mangaika mpikarakara rehetra. Tsy tokony hisy intsony raha nambarany teo anivon'ny seniny tetika nakanana ny vizotry ny fifidianana ao anatin'ny filaminana. Taorian'ny valiny izay nomeny ny filakevim-panjakana mikasika ny fitoriana ny fanafoanana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-Datsabato taorian'ny fametraha-pialany ny filohan'ny repoblika dia mazava angamba ankehitriny ho an'ny rehetra ny lalakizorana ho amin'ny forosoana makany amin'ny fifidianana. Ireo zava-mitranga anankiroa ireo dia anisan'ny manamafia ny fiomana sy ny fikarakarana ny fifidianana izay efa natrehin'ny senia hatramin'izay. Ka eto zany dia manentana ny rehetra ny senia mba iroso amin'izay tsika ho amin'ny tena fiomanana tanteraka amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Mampametra-pantaniana ny nametrahany Randriamanantsoa Taberiny fitoriana iny izy izay kandida rahateo ary tsy namenatra azy ny fanamafisany ny mambola kandida filoham-pirenena ny tenany taoriany fitoriana napetrany sy ny fivoahan'ny valin'izay androany. Atao kilalao tahaka izany ve ny fiainam-pirenena. Sa mbola hitady-hevitra hafa any mora ny fifidianana io. Mazava ny voalazan'ny lalàna momba ny andraikitry ny filoham-pirenena misolo toerana na ny filoham-panjakana hoy ny mpahay lalàna izay nanaovana fanadinana ka tsy tokony ampirorosaina ny vahoaka izany. Rahasoana ihany. Tsy tokony ampirorosaina ny vahoaka malagasy ny amin'ny anjara andraikitry ny filoham-pirenena misolo toerana na ny filoham-panjakana taorian'ny fametram-pialana amin'ny filoham-pirenena teo aloha amin'ny maha-kandida ny tenany hoy ny mpanao lalàna nanaovan'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM fanadihadiana. Tena samy hafa ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana araka ny fanazavany hatrany. Hitantsika moa zany fa taorian'ny fametraha-pialana ny filoham-pirenena izay mirosaka kandida dia misolo toerana zany ny filohan'ny Antenimiran-Doholona. Io moa zany dia antsoina izy hoe filohan'ny filoham-panjakana fa tsy filoham-pirenena. Ny mahasamy hafa azy roa dia tsotra, ilay filoham-pirenena zany dia filoha lanim-bahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana nataon'ny rehetra, izany hoe élu au suffrage universel direct. Ilay filoham-panjakana zany dia filoham-pirenena misolo toerana, izany hoe ny lalàm-pandroana no miteny hoe izy no misolo toerana azy mandritra ny fotoana voafetra ary anatin'ny fahefana voafetra. Ny praiminisitra no manana fahefana bebe kokoa raha ampitahina amin'ny filoham-panjakana ankehitriny hoy ity mpahay lalàna ity mandra-pahatotosan'ny fifidianana sy fahazoana filoham-pirenena vaovao. Ny praiminisitra moa zany dia satria praiminisitra voatendry tamin'ny ara-dalàna ary tamin'ny vanim-potoana ara-dalàna, dikan'izay zany hoe tsy hoe praiminisitra misolo toerana fa tena tompo-toerana. Izay aloha dia lalàm-panorenana ny mamaritra ny fahefana. Ny ankoatran'izay zany fa hitantsika moa fa ilay didy fanapahana tamin'ny 15 ny volana May efa namaritra sahady koa ny fahefan'ny praiminisitra. Dia raha jerentsika zany ireo zavatra anankiroa ny lalàm-panorenana sy ilay didy fanapahana dia goavana dia goavana zany ny fahefana eo an-tanan'ny andriamatoa praiminisitra amin'izao mandra-patapitra ny fifidianana. Fiezahana anakorotana saim-bahoaka sy ny fiatrihan'ny olom-pirenena fifidianana hoy Mbikerlaza ny fiatsika minimandika vilana izay voalaza ny hevitry ny ACC-larana fafito tamin'ny zoma 7 septambra lasa teo sy ny lalàna velona eto amintsika toy ny lalàm-panorenana mahakasika ny andraikitry ny filoham-panjakana na filoham-pirenena misolo toerana.
miakatra eto amin'ny plateau-ny Cool TV amin'ny ity alina ity ny tony an-datsoratra ny Cool TV dia i Rarisona ihany zany miarabana tonga zo eto amin'ny plateau izay mpamakafaka ihany koa ny tontolo politika atao anatin'ny hita lavitra Cool TV. Miteraka resabe ankehitriny nivon'ny fiarahamonina hoe andraikitry ny sany ny filoham-pirenena misolo toerana na ny hoe filoham-panjakana taorian'ny fialan'ny filoham-pirenena mazava ho avy ahoana ny tena mahakasika an'izay. Mara tokoa zany Analena Davida. Fandroany teto amin'ny tantaran'ny firenena malagasy no nisin'izay hoe tranga toy izao zany. Raha tsy ivana kely dia tamin'ny fiandohan'ny taona 2019 dia raha nampatony ACC tamin'izany fotoana zany filoham-pirenena Zaferbera raha nitondra nandritry ny telo taona dia ny Premier Ministre tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Ratsirahorana Lala Norbert no natao filoham-panjakana mandra-pahatonga n'ilay fifidianana filoham-pirenena sy ny filoham-pirenena vaovao taorianan'izay hoe nampiatony ny ACC na empêchement moa nazana azy ny filoha Zaferbera tamin'izany fotoana izany. Isika eto amin'ny télévision Cool TV moa dia efa fantatra ho tsara ihany Analena Davida fa nitsika dia tsy mivoana mihitsy ary mivoy hatrany amin'izay fanarahan-dalàna sy ny fanajan'izay lalàna izay. Nitondrako an'izay hoe inona tokoa ary ny tokony andraikitra izay filoham-panjakana na ilay filoham-pirenena misolo toeran'izay. Dia ilay hevitra laharana fafito tsipika ACC / AV tamin'ny fafitony volana septembre tamin'izay lasa teo zany ny amin'ny hoe tokony ho anjara andraikitra ny filoham-pirenena misolo toerana na ilay filoham-panjakana. Io nitondrantsika azy. Voalaza ny faneo ankevitra io na Analena Davida izay avy amin'ny ACC io fa ny 9/50 amin'ny lalam-panorenana dia tsy anjara velively ny filoham-panjakana. Ilay 9/50 dia milaza n'ilay hoe manaisitra na manendry Premier Ministre ary manova mpikambana anatin'ny gouvernement. Tsy anjara andraikitra velively ny filoham-panjakana io na ilay filoham-pirenena misolo toerana. Eo ihany koa ny 9/50 amin'ny lalam-panorenana dia tsy andraikiny ihany koa. Ohatra amin'izany ilay hoe fanaovana sini hitsivolana sy didim-panjakana noraisina nandritry ny filakevitry ny ministra. Zany hoe manao décret zany ao anatina filakevitry ny ministra dia tsy azony filoham-panjakana atao. Eo ihany koa ilay hoe manendry eo anivon'ny filakevitry ny ministra amin'ireo mpiasa-panjakana ambony dia tsy azony filoham-panjakana atao velively mihitsy zany. Tsy afaka manapaka koa izy ao anatin'ny filakevitry ny ministra ny momba ny hoe raha mavetsadanja mikasika ny firenena ka io le mila hoe anaovana référendum ohatra hoe antanina ny hevitra mivoaka tsy afaka manao an'izany mihitsy koa ny filoham-panjakana. Ary tsy azony atao ihany koa ny manao an'izay hoe manoritra na manapaka ao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny hoe zao indray natao hoe politika akapobean'ny fanjakana na le hoe programme général de l'État zany tsy anjarany mihitsy zany. Tsy afaka mampiasa ihany koa izy an'ilay hoe ratsa magaiky am-panaramaso ny fitondrarara-panjakana. Tsy andraikitry ny filoham-panjakana ihany koa ilay filoha faratampony foloalinda zay toerana nomena ny filoham-pirenena. Tsy manana andraikitra an'izany koa ny filoham-panjakana. Ary ilay 9/50 fa 9/50 milaza an'izay amin'ny lalam-panorenana hoe tsy anjara ny filoha ambony ny foloalinda. Ny 9/50 koa dia hoe tsy afaka ihany koa izy manendry maso voatsika na mampody maso voatsika ny filoham-panjakana. Zay zany le hevitra ilay laharana fafito tsipika ACC / AV navoaka ny ACC mikasika an'izay inona ny tena andraikitry ny filoham-panjakana. Noho izany raha tsy hoe fahadisoana goavana kosa sy ny hoe nisy didy fanamelohana mazava tsara mikasika mpiasa-panjakana ambony anankiray dia eo vao mety azo ny filoham-panjakana no manaisitra na manolo mpiasa-panjakana ambony. Kanefa kosa zany hoe mazava tsara ny antony hoe nanao fahadisoana goavana tokoa ve le olona ary eo ihany koa ilay indrindrindrindra ny tena hoe misy didy navoaka amin'ny fitsarana manameloka le olona raha ohatra hoe nisy mieloka ataon'ireo mpiasa ambony eo anivon'ny asa-panjakana. Fina zany tena hoe anjara asany. Raha ny anjara asany zany raha ataontsika hoe teny tokana dia hoe mampandeha ny raharaham-panjakana andavanandro na ilay hoe affaire courante. Feany ary amarana antsika azy. Feany dia mazava ho azy zany fa tokony
ho foanana ihany koa ny fanendreny ireo mpanolotsaina amin'ny filoham-pirenena teo aloha ary mitsaratra amin'ny asany avy hatrany koa izy ireo ka tsy tokony hisy intsony ireo ataontsika hoe tsindry ataon'izy ireo amin'ny mpiasam-panjakana toy ny misy tsona mihitsy ao amin'ny ministerany serasera sy ny fifandraisana amin'ny any-mpanjakana amin'ny fanerenan'ireo mpiasam-panjakana ireo avy amin'ny alalan'izay tsindry zay manao zavatra tsy araky ny lalàna zay fanaon'ireo mpanolotsaina amin'ny filoha teo aloha teo ireo ary tokony hazava ihany koa ny fanahy lalam-panorenana zay nametraka hoe tokony hisy ny fialana filoham-pirenena mba hisinona hoe tsy fitanilana ny administration na ny fahefam-panjakana mandritra an'izao fotoam-pifidianana toy izao lalovan'ny firenena izao ary mbola mafisina lalam-pifidianana koa zany any lalana davida amin'ny lalam-pifidianana valo amby folo sy roa arivo tsipika ohatraohatra valo sy ny valo amby folo sy roa arivo tsipika ohatraohatra sivy amin'izay hoe tsy tokony sy ny fitanilana ny fahefam-panjakana na ilay antsointsika hoe neutralité de l'administration amin'izao vanim-potoana hiatrehana fifidianana izao. Ankasitrany ao namehan'ny fanazavana reny mahakasika an'izay hoe filoham-panjakana izay mankasitraka izany amin'iny fa ny tsy fiainona ny firenena hafa ny finiavana ampanjakany kapitalista ireo no isan'ny nahatonga ny raha 12 septambra 2024 tany New York raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara tokony ampifandanjana ny fiara-miasa amin'ireo firenena vahiny isorohana amin'ny asa fampiroroana io ny nasaina 12 septambra 2024 12 septambra 2024 feno 17 taona katroka androany ny asa fampiroroana tany New York izay nandomana fiaramanidina roa ny Tour Jumelle World Trade Center ao Manhattan na New York izay namoizana ain'olona manodidina ny 3,000 raha mahery ny 500 sy 4,000 no isan'ny naratra. Asa fampiroroana izay voalaza fa ny jihadista Al-Qaïda no tompon'antoka tamin'izany. Raha ny faneho-kevitry ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity ny fiebebona sy ny tsy fiainona ny hafa ary ny fanambara ny kolotsain'ireo firenena tsy mandala ny firen-kevitra kapitalista no antony napoaka ny raharaha 12 septambra 2024. Tandrefana amin'ny ankapobeny misy dia efa nametraka prinsipa fa tsy fampiraharaha amin'ny terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Ny antony lehibe mampivoatra ny asa fampiroroana dia izay le arrogance na feveratena fa manana ny maizy azy manana hevitra tokana marina eo amin'ny fiarahamonina izay ataon'ny tandrefana amin'ny ankapobe indrindra fa ny Amerikanina no anisan'ny antony lehibe mampiroborobo ny asa fampiroroana. Zany hoe anisan'ny fitaovana pedina mahery vaika ihany koa zany ny asa fampiroroana ohatran'ny fitaovana iny ty filaza azy fitaovam-pedina mahery vaika arme de destruction massive ohatran'ny arme nucléaire zany. Nanova ny fomba fijery firenena tandrefana sy ny vondrona iraisam-pirenena iny raharaha iny raha ny fanadihadiana natao. Ny taona 2024 nisy ny convention sur la protection et la promotion des expressions de la diversité culturelle ka nampiana ny asa fampiroroana fa ihany koa nanova ny endriky ny asa fampiroroana raha ny fanazavana hatrany. Raha ho an'i Madagasikara tokony ampifandanjana ny fiara-miasa amin'ireo firenena vahiny isoroana ny asa fampiroroana raha ny faneho-keviny. Ny atao hoe fitandremana ataon'ny malagasy dia tsotra ihany tsy maintsy vinavinaina tsara ny firenena zay tokony ananana fifandraisana raha izay ary faharoa manaraka an'izay tokony mba ezahana no diversifier reny partenaire reny zany fa tsy hoany amin'ireo firenena tandrefana foana fa mba mitadiavana zay équilibre zay any amin'ny firenena hafa zay misanatra araka ny filazantsika azy pays émergent. Tsy tao New York no safidin'ny filoha Donald Trump anatanterana ny lanonana ofisialy ho fahatsiarovana ny asa fampiroroana ny tranga tany New York fa tany Shanksville any Pennsylvanie
safidy izay mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao maneran-tany tamin'ity androany ity. Ny vahoaka ny fianaratsoa indray nitondran'ny pasteur Mayol André Christian de Donné candidat ho filoham-pirenena laharana fa 4 ny vina pampandroana ho an'ny Madagasikara ny fa 7 volana septambra lasa teo fanandina. Programa nasako raha fitinina ady amin'ny fahantrana faharoa ady amin'ny tanitandalana famerenana Élysée Parsa io arenakibony tany ny ampandrosotsika n'ity firenena ity dia mizara mitovy ka ny vola azo amin'io dia mazava ho azy ny mpianatra manomboka amin'ny 12e hatrany amin'ny université sa misy mandoha vola koa amin'ny vola aminazo amin'ny arenakibony tany io zany tsa hoan'ny mpitondra koa io fa dia atsika vahoaka madinika amin'izay ka mifaritra zay trandrahana ny toerana io dia voalohany indrindra ny commune sy ny fokotany sy ny district ao vitable lalanao anaovana trano ipetrahan'ny olo ao école ianaran'ny olo ao tsa misy mandoha vola hôpitaly itsabon'ny olona tegna ao tsa misy mandoha vola omena zezika mamaimpoana ny tantsaha omena masombolo mamaimpoana ny tantsaha amin'ny alalan'io arena trandrahanao io iny mpanao gazety mantsena ha akory pastera ina mba traikefanao itondranao ty firenena ty fa mila olona manana traikefa ny sasany efa milaza hoe dia efa manana traikefa 5 taona nitondra firenena dia efa manana traikefa 1 taona nitondra firenena zao na valiko an'ireo tena marina zany sa manana traikefa ny zalahy reo sa manana ny traikefa n'ireo tokoa aho reo manana traikefa manonona bois de rose reo manana traikefa manonona volamena tsokotsoko ireo manana traikefa manodikodina volam-bahoaka ny are-pirenena vokatra zay traikefa ny zareo zay nahantra ny firenena tsa manana an'izay traikefa zay fa ny traikefako tsa hanondrana are-pirenena sa zay ny mahapastera anahy traikefako tsa hangalatra amin'ny volam-bahoaka hoe anao politika nefany politika io raha maloto zay olo miditra amin'io re dia sy maintsy mangalatra politika ny mangalatra mahapastera asa anao politika ny mangalatra vo iny baiboly za mangalatra politika ny manao kolikoly politika ny baiboly aza manao kolikoly politika ny mangorokarena politika ny baiboly aza mangorokarena fa tiavony namanao taka ny tenanao sa manana ny traikefany io alao ny vahoaka malagasy isafidy ny olona manana traikefany fandroanana renam-pirenena tsokotsoko hoe sa isafidy ny manana traikefa ny fatahorana an'Andriamanitra safidy malalaka io ry vahoaka malagasy ka dia mijoro eto zay pastera fiangonana zanany zay manoana ananima koa président pasteur Mayol satria fantatsay fa izy no afitatsy anafaka ny Madagasikara tontolo ny fanabeazana kosa indray dia sisy komisa raika amin'ny 20 no hoe fanamoakan'ny valin'ny BEPC atreto manerana ny Madagasikara mbola miandro ny noty taranja ara-panatanjahantena kosa ny fivoahan'ny vokatra ho an'ny Sisco eto amin'ny faritra Analamanga manga mampiona rakotorson Ny Sisco Ambatolampy, Ambatomainty, Ankazoabo, Antanifotsy, Antsalova, Befotaka, Beloa, Benenitra, Besalampy, Betafo, Brikaville, Faratsio, Iakora, Ikalamavony, Ivohibe, Mandoto, Morafenobe, Morondava, Soalala, Soavinandrina. Ireo no efa namoaka ny valim-panadinana BEPC tamin'ity herinandro ity. Vokam-panadinana izay saikana itapiakarana avokoa raha ny loharanom-baovao azo avy tao anivon'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena. Ohatra amin'izany, ny Sisco Antanifotsy 750 tamin'ity taona 2024 ity, raha 750 izany ny taona 2024. Mbola miandry ny noty amin'ny taranja ara-panatanjahantena kosa vao eritreretina hivaly ny an'ny Sisco eto Analamanga raha ny fanazavana azo. Adina ara-panatanjahantena izay tsy farina raha tsy amin'ny zoma fa 40 ny volana septambra ho avy izao. Tsarana BEPC efa vita tany amin'ny centre daholo dia efa vita déploiement, biscuitage, des tics aty amin'ny transcription. Dia manoditra noty anaty machine izany fa tics dia
eto Antananarivo misy lycée fixe zany dia ireo lycée fixe ireo efa presque vita daholo zany fa lycée centre moa zany lazantsika centre ray zany sisany mbola tsy vita amin'izao ny centre natao farany tamarina zao centre lycée ambonanarina dia centre LMA zao farany eo dia normalement mety tafiditra ny vanidaholo zany ireo dia miandro EPS zany sisitsika dia vita indray hoe ahoana mitoyany tapahany Cisco. Raha ny fahitana ny fitsarana ireo taratasy-panadinana azo antenaina ho hiatrany izy ny mety hahatsara ny voka-panadinana BEPC ho an'ny Cisco Analamanga. Tao anatin'ny fitsarana loatra zany hitanetara zao fotsiny hoe teo amin'ny SVT no somary sarosarotra kely dia mety misy mampiovany loatra ihany fa ny matiera hafa nefa ny amin'ny ankapobeny azoazo ihany dikan'izany raha amin'ny mozika ny zavatra zany dia tokony miakatra sara ny résultat satria amin'ny ankapobeny somary sarosarotra foana no mahafanadinana azy. Hatreto raha ny loharanom-baovao voaray hatrany ny voka-panadinana avy amin'ny faritra efatra samihafa no tena nahitana ezaka tsara indrindra raha ny tapahafana no resahana ny Cisco Mandoto, Soalala, Ivohibe, Ambatomainty. Anisan'ny nahitana ezaka ihany koa ny amin'ny Cisco Melaky saingy mbola anisan'ny salan'ny ambany dia ambany manerana Madagasikara. 20,3 ny taona 2024 ity raha 7,3 izany ny taona 2024. Tontolon'ny fanabeazana izay hatrany dia voatazona ny daty izay navoakan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena amin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ity taona 2024 ity ny 17 septambra izao no hanomboka ny sokajy jeneraly raha tokany 14 septambra ho an'ny sokajy teknika Michel Arnaldo. Voatazona avokoa ireo daty nivoaka teo alohany amin'ny fotoana anatanterahana ny fanadinam-panjakana baccalauréat 2024. Ny 17 septambra hatramin'ny 20 septambra no anatanterahana ny baccalauréat ho an'ny sokajy jeneraly, ny 14 septambra hatramin'ny 17 septambra kosa ho an'ny sokajy teknika, ny 20 septambra ny adina ara-panatanjahantena teorika. Manodidina ny 3 isan-taona ny trangana fraude sarona nandritry ny fanadinana baccalauréat raha ny fanadihadiana natao. Nanamafy androany ireo tompona andraikitra fa saika adin'ireo mpiadina fa mahavoasazy ny fanaovana fraude izay miseho amin'ny endriny maro. Mahavoasazy zany ary mety raha ohatra ka flagrant délit dia mety tena voaroka atao anatin'iny ary ho alainy mpitandro filaminana raha tratra amin'izany ireo candidat ireo dia eto dia mba fa manamafy zany araka ny circulaire fa mivoaka io fa tsy azo atao ny mitondra dia eto koa dia efa tenenina le hoe zavatra appareil numérique mety misy stockage na données reo dia tsy azo hoentina any amin'ny centre de qualité. Raha voatratsy ianao ka hoe misy données any anatin'ireny dia efa hoe voasokajy ao anatin'ireny tentative de fraude. Raha ny vinavina ny 20 oktobra no anatanterahana ny délibération amin'ity fanadinam-panjakana ity. Nahitana fiakarana nisan'ireo mpiadina eto Antananarivo amin'ity taona ity raha oharina ny tamin'ny herintaona. Raha toka 17,704 izany ny taona 17,200, 17,704 izany ho amin'ity taona 20,200 ity. Ao amin'ny sokajy dia kosa no misy ny mpiadina lehibe indrindra 5,70 taona, raha toka ao amin'ny sokajy A ny zandriny indrindra 12 taona. Tapitra teo ny tapany voalohany vaovao anaraka tokavaritra isika aorinan'izay ny adantsika ny atrikasa izay ataony anaida teny amin'ny akany avoka ambotra atrimo tamin'ity androany ity eo ihany koa ny vokatra izay fikarin'ny marika Yamaha izay manao fihenam-bidy amin'izao fotoana izao rehefa avy eo ary. Pour la rentrée et la préparation de vos examens, le meilleur de l'internet est chez Telma. La 4G partout avec le Wingle à seulement 75 000 ariars. Pour la maison ou le bureau, la Powerbox à seulement 285 000 ariars. Et pour le très haut débit, la fibre optique en illimité uniquement chez Telma est à seulement 249 000 ariars par mois. Et un mois d'abonnement à la fibre optique vous est offert pour tout abonnement durant le mois de septembre. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy.
Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du carré? Elle est tout carrée comme le kiwi. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty, fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao. Ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoan'izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina ento fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto tomana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Your day? You know what? The audio's not synced to the video like at all. Maybe we should try again another time? Yeah, sure. I can't believe it actually worked. Do you think you could like me? You are exactly my type. Do you have any idea what it's like to be a teenage girl and to look like this? You know, the hardest part is allowing yourself to be vulnerable. You owe him the truth. He's not ready. I don't even know who you are anymore. Wait, your voice. She's not that bad. She's actually kind of cool. Growing up's terrifying. I don't know what I am. Araky ny bande-annonce hitatsika teo iny Sarah Burgess is a loser izay norona tsara arahantsika ny alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa amin'ity alina ity dia totosa tamin'ity androany ity teny amin'ny akany avoko Ambohidratrimo ny atrikasa eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ny fampandrosoana Lovainjafy ny arahana amin'ny ANED sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa iona saina. Mitohatra ny fiara-miasa eo amin'ny ANED na ny Association nationale pour l'éducation de développement durable andaniny sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa ankilany. Tamin'ity androany ity no tanterana teny amin'ny akany avoko Ambohidratrimo ny atrikasa ho fampidirana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny fampandrosoana Lovainjafy ny arahany ireo tontany izalahy. Ny zavatra natao androany zany dia atrikasa momba ny fankatoavana ny fampidirana ny fanabeazana ao amin'ny fampandrosoana Lovainjafy ao amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Misy efa atrikasa natao taloha ihany ny arahana tao ministera fa ny atao androany zany dia mankatohan'izay zavatra ho atao zay ny momba ny tao-trano sy ny resaka fanaovana sakafo no anombohana an'le fampiarana an'le ny VVF
no mamatsy vola amin'le fiarah-miasa amin'io piasa ity izay itoy izay nanomboka tamin'ity taona ity ka hatramin'ny 20 zany le tetikasa. Manana fahaiza-manao eo amin'ny fampifandraisana ny fampianarana sy ny fampandrosoana maharitra ny eo anivon'ny ANED ary fahaiza-manao efa nanomboka hatrany amin'ny taona 2017 raha ny fanazavana ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa Anthony Toizany fiara-miasa. Ny fitohizan'ny fiarah-miasa moa zany dia zareo no nanana ny inisiativa manentana satria nahafantatra bebe kokoa dia ny ministera no piloteny izay fanavaozana rehetra atao momba ny sehatry ny fanofanana sy ny fampianarana teknika, fanofanana ara-asa dia manofana ny olona manome traikefa tokony hananana aty amin'ny ministera zany zareo manao tantsoroka. Moro zareo raha teo koa olona efa piatsehatra ao amin'ny fanofanana ara-teknika, fanofanana ara-asa sy ny fampianarana teknika dia mitohy zany ny fiarah-miasa satria ny fanatanterahana ny politika tsy asan'ny ministera irery fa ao ny partenaires sociaux rehetra afaka ary apresiana andray anjara dia mitohy zany ny fiarah-miasa zareo. Isan'ny programa n'asa manaraka miandry ny rotota ny fampiarana izay tinapaka nandritra ireo atrikasa rehetra no tanterahana eny anivon'ireo sekoly. Ny fomba ampiarana izany fa ihany koa ny fanomezana torolalana sy torohay ireo mpampiofana sy mpampita izany. Isan'ny mpandray anjara nandritra ity atrikasa ity ny mpampiofana eo anivon'ny ANED izay tarihin'ny filohany Andriana Narvelo Mandry Manana, ny chef de service eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa, ny conseiller ingénierie approche par les compétences. Ankoatry ny atrikasa mitanterahana teny an-toerana, nisy ihany koa ny fitsidiana ireo toerana izay fanadiovana akora efa tsy ilaina ho azo ampiasaina indray izay mifandraika indrindra amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Charbon bozaka na hoe charbon vert, ny voalohany aloha carbonisena ny misy karazany maromaro le raviny dia misy ny raviny dégradable sy ny tsy dégradable dia le tsy dégradable no ampiasaina eto carbonisena. Dorana tsy atao levina be fa atao ohatra ny pozana carbone na somary maintimainty mitovy vovona charbon iny izy dia atambatra amina tany mena dia asiana rano, asiana potona taratasy, mety koa izy asiana tainomby dia arakaraky ny imelangena anazy sy presena anazy mafy no mampateza anazy mahatonga anazy ohatran'ity boribory izay hitantsika eto ity sady tsy manimba ny tontolo iainana no tsy mandany vola. Izay zany tena anaovana azy. Aha izy mandritry ny eo amin'ny 3 andro 4 andro eo arakaraky ny masoandro ihany. Lamavao afa kosa indray dia manjavozavatra eto ny raha momba ny famarotana sy famoahana taratasy fahazon-dalana ho an'ny domaine public etsy Akorondrano andrefana. No mafitsiny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany fa tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso Ivrichard. Mampamitra-panontaniana hatrany ny fomba nahazoana orinasa tsy miankina karatany sy ny fahazon-dalana norona ho an'ny domaine public etsy Akorondrano andrefana. Efa notanterina teto amin'ny fampalalambavao fa faritra natokana hametrahana ny vahoaka n'Antananarivo raha misy loza voajanahary ny toerana ka voarara ny fanorenana sy ny fananganana fotodrafitrasa samihafa. Raha ny fanazavana, ny taona 2024 no efa nahazo ny fahazon-dalana norona ny orinasa saingy tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso sy ny fivoarana fotodrafitrasa ifanaraka amin'ny tetikasa fanajariana raha ny fanazavana. Permis zany efa tamin'ny 2016 tamin'ny andro misy raha vao fa nidéposé tany amin'ny 2015 zany ty zavatra ty. Dia ara-dalàna izy ao anatin'izay raha ny permis. Dia terrain zany efa misoratra amin'izany hoe société fandrosoana zany. Administration aty amin'ny commune zany tsy mahazo mandara ohatra ka manao fangatana fanorenana le olona hoe terrain ako ty ka hanaja ny le fipetraram-panajariana. Ny anjaran'ny ministera indray amin'ny alalan'ny service ny architecture na ny sy faty Ambatomena sy ny aty amin'ny centrale
dia mivérifie voaja daholo ve ny lalàna ny fampitsara-panajariana mpanorenana mikasika ny toerana complet ve le dossier-n'olona efa vérifieny commune ohatra hoe ny alignement io lalana boulevard de l'Europe 17 mètres 50 à l'axe dia le plan présenté ny olona ve miemotra ary manaja an'izay raha tsy manaja an'izay zany dia ho avy ndray ny police ny aménagement ny toerana indray hoe tsy conforme amin'ny plan autorisé ny zavatra ataonao dia atao arrêt de travaux ndray izy. Araka ny loharanom-baovao hatrany efa nisy didim-panjakana nivoaka nampiato ny fananganana ny fotodrafitrasa eny amin'ny domaine public Ankorondrano saingy lazany tsy nafantatra ny teo anivon'ny ministera. Isan'ny tompony andraikitra tsy afa-miala amin'ity raharaha ity ihany koa ny talen'ny DGSF na ny Direction Générale des Services Fonciers hatramin'ny volana febroary nangatahana fihaonana taminy narirarirana hatrany ny mpanao gazety ny Koly TV nangata-panazavana momba ny raharaha fanontaniana mipetraka ny hoe inona ny marina sarotsaromana mahakasika ny famarotana sy ny fanomezana fahazon-dalana norina ho an'ny domaine public Ankorondrano. Izany lavatanana sy be kolokolo tamin'izany ny eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao dia tsy hitsahatra nitady vaovao marina mahakasika ity raharaha ity. Mahakasika ny tranga fahamaizana kosa indray dia miankina amin'ny taratasy fifanarahana amin'ny trano fiantohana no fanonerana atao. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ny trano fiantohana iray izay nanaovana fanadihadiana tsy misy kosa nefa ny fanonerana 100 isan-jato raha ny fanazavana hatrany Mikaela Romalo. Voamalino ny tranganana fahamaizana moto maro sy fiara teny Ambohipo. Isany ao an-tsain'ny maro ny toeran'ny trano-piatohana amin'ireny tranga ireny. Tranga tsy na tsy fanahinina amin'ny akabeany no isiny izay fanonerana avy amin'ny trano-piatohana izay. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ny trano-piatohana iray dia miankina amin'ny taratasy sy fifanarahana eny am-piandohana ny sin'ny fanonerana sy ny abetsaka izany. Isan'izany ohatra ny touriska na ihany koa ny multirisque. Raha nazavazava kely tsotsotra ny momba ny ataonao hoe touriska na hoe multirisque zany izy amin'ny teny mahazatra ny fiantohana dia misy karazana fiantohana kely maromaro zany ao anatiny na izy io safidin'ny mpanjifa sy ny orinasa miaraka na izy io efa vokatra anankiray na efa produit iray izay misy ao anatin'ny trano-piantohana. Tsara nefa manamarika fa raha sanatria misy ny loza ao anatin'io dia tsy maintsy miainga ao anatin'ny fifanarahan'am-piantohana na ataontsika hoe contrat d'assurance zany ny zavatra rehetra. Ankoatra izay dia miankina amin'ny fanadihadiana ataon'ny trano-piantohana sy ny valin'izay no fandraisana anjara raisin'ny tompon'ny fiara na trano na moto na ihany koa ny tenany izay manao izay fiatohana izay. Tsy misy kosa ny fanonerana 100 isan-jato ny simba na may raha ny fanazavana trany. Lava-baovao hafa kosa indray dia ity Max Motocross isan'ireo vokatra izay voakan'ny marika Yamaha ary amin'ny vidiny mirary amin'izao fotoana izao. Hoentina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary mahakasika n'izay vokatra Yamaha izay sy ny lalao iarahana amin'ny Koly TV. Michela Rinardzon. Ety Ankorondrano no misy ny Yamaha Madagascar, mpivarotra moto, groupe électrogène, moteur hors borne ary ny moto pompe. Ankoatra ny eto Antananarivo hita ny Toamasina sy Antsiranana, faritra Sava ihany koa ny Yamaha Madagascar. Mampiavaka anay moa zany dia marque japonaise zany le hoe Yamaha, dikan'izany mafy le izy. Saosan'izay dia mamonamoaka produit anankiray hoe Crux. Mba ho azo vidiny tsara babe bahoaka izy io, sady marika Yamaha nefa mora nefa mitsitsy tsy voatery hoe hividy moto occasion foana satria izay mba takatry ny vola fa afaka mahazo moto de marque nefa tsara nefa ihany koa Yamaha le hovidiana zany. Yamaha Crux vokatra vaovao be ato amin'ny Yamaha. Yamaha dia namoaka produit vaovao Crux Rev ny anarany izay 110cc 110cc efa misy démarreur électrique izy ary tena farany dia tsy mandany essence tokoa satria 1,3 au 100 izy. Efa mameno manerana ny nosy isaky ny agence ny Sicam ny Yamaha Crux any Adego, Tamatavy, Tananarivo, Nosy be. Ny mampiavaka azy amin'ny moto hafa aloha dia voalohany indrindra ny resaka option ananany. Amin'ny 110cc azy zay dia efa misy démarreur électrique izy.
en plus ny essence laniny dia kely dia kely satria manao 1,3 ankoatry ny Yamaha Crux dia ato amin'ny Yamaha Madagascar eto Ankorondrano ihany koa ny moto T-Max. Eto Ankorondrano eto Sosimex Yamaha ihany no présenté ny T-Max. Manana modèle anakiroa zay vao tonga dia ny T-Max TX. Ary manana le modèle anakiray zay T-Max X6 maro dia mirava ny vidiny amin'izao fotoana izao aka dia tsy tokony hisalasala ireo mpanjifa sy ireo tia moto anatina ny ety hijery ny T-Max tena amin'izao ny bikany etsy ankilany misy ny lalao izay iarahany Cool TV sy ny Yamaha mety ahazona moto Crux 110 ray. Ny 20 septambra izao no anatanterana ny fisarihana ao anatin'ny fandarana Sokoly amin'ny 7 maraina. Tahaka izao ny fandraisana anjara amin'izany. Izany hoe raha te handray anjara ianao mbola tsy tara amin'izao satria mbola afaka miditra amin'ny page Facebook ny Sosimex ianao dia mamaly le fanontanianao. Rehefa mahavaly le fanontaniana ianao dia afaka mandray anjara amin'ny fisarihana. Boka ho azo zany dia moto anankiray manaipona Yamaha Crux 110. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao naraka izany. Sofa tsara atao tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky majika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit, au finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.